ao anatin'ny fo falifaly ny saina miramirana ravoravo hatrano no hitsidiana anao any amin'ny toerana maro isan-karazany zay misy anao any an-trano, any an-dalana, any anaty fiara fitaterana, anaty fiarakodia, any amin'ny toeram-piasana, eny any amin'ny toerana maro isan-karazany mankasitraka anao manaraka ny fandarana. Loha hevitra androany a dia fotoan-tsarotra ho avy. Jaona Joela toko voalohany andininy fahadimy zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Indrisy ny andro fa efa antomotra ny andron'i Jehovah ka tahaka ny loza tsy toa avy amin'ny tsy toy ny fiaviany. Efa antomotra ny andron'i Jehovah. Inona moa no tena ho resahana amin'izany? Tsy hoe antomotra fa efa akaiky, teny efa ao anatiny mihitsy tsika izao. Raha mijery ireo famantarana rehetra izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ny loza voajanahary, ny faratsiam-pitondran-tena, ireo fitotonganana ara-moraly sy ara-piarahamonina, ny olana ara-politika maro isan-karazany izay efa mitranga dia efa milaza fa anatin'ny andro farany izy, fotoan-tsarotra ankehitriny. Ny fidinany ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fahasarotana maro isan-karazany, ireo tsy fandriam-pahalema vonon'olona isan'andro, faratsiam-pitondran-tena efa miseho lany etsero. Ary ny lehibe indrindra amin'ireny, ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny famantarana ara-pivavahana. Raha jerentsika ny sokatra masina ao Mateo 4:5-7 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ndre ady filazana ady ianareo, isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy mosary horohorontany any amin'ny firenena rehetra. Eo aloha dia amin'ny andininy 7 amin'ny Mateo 4:20 dia lazainy fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka, ary mbola averiny ihany zany any amin'ny andininy farany. Io zany no famantarana voalohany izay mitranga amin'ny fotoan-tsarotra ho avy, dia ny fisian'ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka. Ary be dia be zany, efa mieli-pahatrana manerana an'izao tontolo. Io ny faratampony amin'ny ady misy eto amin'izao tontolo izao, dia ny adiny tsara sy ny ratsy. Ka rehefa miseho io atao hoe Kristy sandoka sy mpaminany sandoka io, dia tena faratampony amin'ny ady hatreny taranak'olombelona izany. Indraindray tsy tsapantsika mivantana noho ny mahavoafetra antsika, fa rehefa mandalina sy mandinika ny tenin'Andriamanitra izy dia ho tsapantsika fa tsy ny adiny firenena samy firenena ny mafy indrindra, fa ny adiny tsara sy ny ratsy izay hifanaovany Kristy Satana amin'ny alalan'ny Kristy sy ireo mpaminany sandoka sy Kristy sandoka. Ny baiboly manontolo ary ny baiboly irery ihany no manome antsika ny fahitana marina mahakasika an'izany zavatra izany, ary izy no manambara amintsika toe-javatra lehibe farany eo amin'ny tantara izay tokony ampiomana antsika, ampitraka ny lohantsika hoe maninona no mitranga izao toe-javatra izao, inona no zavatra mitranga, fa ahoana ny fandehan'ny tantara. Ary ny baiboly irery ihany no manambara an'izany. Amin'io ady farany io dia mila mandray safidy isika, aiza izay ho anjarantsika: miandany amin'ny Kristy sa miandany amin'ny Satana, miandany amin'ny fahamarinana sa miandany amin'ny lainga, miandany amin'ny tsara sa miandany amin'ny ratsy? Mila mandray safidy tsika. Tsy misy na iray aza tsy manan-tsafidy, fa mila mandray safidy. Ho an'izany safiditsika? Namana, tokony homana isika. Ny kristianina amin'izao fotoana farany zao dia tokony homana, anadiady isan'andro ny lalana tokony izorana. Ary amin'izany fiomanana izany no ahafahantsika mandinika lalina ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana izay mifanaraka amin'ny fitsipik'Andriamanitra. Ry namana, raiso am-po ny tenin'Andriamanitra. Fotoan-tsarotra farany izao iainantsika izao, ary mbola mety esarotra satria azo antoka fa tsy emora mihitsy izany. Aiza no safidinao? Iandany amin'ny Kristy sa iandany amin'ny Satana? Mampirisika anao amin'ity fioanantsika ity, izay miandany amin'ny Kristy mandresy mandrakariva, na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra mangidy sy mavesatra aza isika, andresy izay miaraka amin'ny Kristy. Ny Tompo hitanao ary hanampy anao mba handray safidy tsara eo amin'ny fiainanao manokana, amin'ny fiaina-tokantranonao. Hivavaka isika. Saotra Jesosy eo fa na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra farany, sarotra dia sarotra ny misy anay ankehitriny, dia afaka mandresy izay rehefa miandany sy misafidy anaraka anao.
taio ny fiainanay, ataovy mandresy zay na de mafy aza ny ady am'izao fotoany tsarotra izao. Toany herin'ny zanaka ao rehetra manerana an'izao tontolo izao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.